Ivadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika manomboka eto fa ajantsika hatreo ny momba ny raharaham-pirenena. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny manasara taona na ny intersaison isika amin'izao, koa mbola mivadibadika ny andro raha ny filazany avy eo anivo ny sampandraraha misahana ny toetry ny andro. Miovaova amin'ny ankapobeny ny toetr'andro rehefa vanim-potoana faharoa ny manasa taona toy izao, raha ny fanamarihana izay noentin'ireo mpamantatra ny toetr'andro. Ato zany aloha ato anatin'ny telo andro avy dia mbola ho andro karazany fahavaratra no misy eo, zany hoe hisy orana zany aty amin'ny faritry ny atitany dia ho arankotroka izy io, afaka ny any amin'ny 3 na 4 any zany hivadika tampoka indray ny andro, mety ho lasa ririnina tampoka indray zany mety ao anatin'ny hoe 3 andro eo na mety ho 4 andro. Ohatrohatr'izay zany amin'ny ankapobeny raha vangavangona ny mety mahakasika ny toetry ny andro antsika. Mety mbola izy ve ny rivo-doza? Ny fiforonana rivo-doza marina fa tsika mbola ao anatina saison zany tsika hatramin'ny rehefa tapitra ny avril dia zay vao tsisy izy azo heverina foana ny sy ny rivo-doza zany, fa le hoe mandalo sy tsy mandalo zany iny no mety hoe kely ny probabilité andalovan'izay aty amintsika mandrapatapitry ny saison io zany. Raha ny maripana indray no resahana dia tsy dia iova fa manodidina ny 12 degré Celsius ny ambany indrindra eto an-drenivohitra, ary mahatratra 20 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ny any amin'ny faritra morontsiraka dia manefikefoka hatrany, raha tsy any amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy izay misy midina kely no ny fipetrahan'ny tsika atsimo na ny alizay amin'izao.